Dia mikasika an'ilay logement misy karazany telo resahako. Misy le immeuble mora izay efa nataon'ny firenena hoe ho an'ny olona gasy, tanora malagasy cadre izay manana fidiram-bola ahafahany manao vente location amina trano ohatrany ny vato. Hainareo raha any amin'ny sehatra tsy miankiny mety any amin'ny 300 millions ariary angamba ny vidiny. Fa ny atsika zany zao tsy fantatra hoe voaka ohatriny na raha isoron'ny fanjakana le fanajariana fa le fanorenana fotsiny ohatra ny resahako mety any amin'ny 100-120 millions ariary any ohatra io. Dia tsy maintsy zay jerevana hoe ahitana ahitana mpiara-miasa amina banque crédit 15 à 20 ans dia tokony ohatrinona zany no aloha isam-bolana dia izay olona mafena zay fepetra zay zany no makany amin'ny vato. Fa ny tena ho an'ny olona zay anao trano tonontonontsika le duplex ataonay izay mety ho 30 millions ariary io fotsiny ny vidiny. Dia ireo zany mety atsika fa kategoriana olona izay mikarama salatsalany zany na manofa trano tatsika hoe 1 million de francs ohatra isam-bolana na 2 hetsy ariary zany na latsak'izay dia mety mahazo trano izy zany ao anatin'ilay programme logement tsy hanofa ntsony fa tonga dia tokony ianao manao vente location. Dia mbola anao koa ny fanjakana ilay tenay logement très social satria rehefa nandiady ny fanjakana dia hoe raha ny olona mandray simiga mba tianana trano manofa trano amin'izao fotoana izao manofa trano hatrany amin'ny efatralina sy ray hetsy ka hatramin'ny ataontsika hoe 2 hetsy eo raha faritra Ivetananarivo dia hoe kategoriana trano farany izay tena manahoana moa zany sady tsy tafiditry ny tomobile eny tokotany ohatra ny WC sy ny dosy nefa tsika manao le programme aty andeotsika hanao trano saza ho an'ireny olona reny amina toe-bola ohatrany reny raha manofa trano amin'izay ianao zany dia anaovana trano saza an'izay. Zay le ataonay kategorie fahatelo izay mety ho amidy any amin'ny ataontsika hoe 75 millions ariary any na latsak'izay le vidin'le trano dia mbola atao vente location 15 ans koa ohatra dia tafiditra ao anatin'izay zany kategorian'olona salatsalana. Ny trano eny Ivato moa zany araka le fampanantenana velorano filoham-pirenena dia fanaovana immeuble mora. Sokatra ny fisoratana fa misy dingana maromaro ilay izy. Dingana voalohany natao iny satria dingana voaloha izay andraisana ao anatin'ny tranokala ny analogue na manatona ny nivony analogue andraisana mombamomba ny olona izay te hisitraka an'ilay trano zany hoe ny fahefamividiny ny anarany ny toerana misy azy manana trano ve isa tsy mbola manana trano dia dingana voalohany fisoratana anarany. Ny dingana faharoa dia mivoaka le critère d'éligibilité ahafahana mametraka iza sy iza avy ary zany no afaka mandray anjara amin'le tirage au sort izay ho atao satria tirage au sort moa zany avaraky nambara ny fitsanjarana andreo trano reo. Dia rehefa mivoaka izay masotsivana zay olona mifanaraka amin'ilay masotsivana misy soratra anarana ahafahany mandray anjara amin'le tirage au sort izay ho atao. Zany hoe anana tombony zany ireo olona misoratra anaran'ireo tsy mila manaraka intsony izy ny anao manjery na ny tambazotra izay mamoaka vaovao hoe misy trano amidy izay any analogue ary fa araky ny anarana ny soratany tao iny dia hitanay hoe ty zany ny trano mifanaraka amin'ny fahefamividy sy mombamomba an'ilay olona dia ho andefasanay ho antsony izy andefasana email. Izay ny tombony anankiray ho an'ilay olona rehetrarehetra izay misoratra anarana amin'izao.